Zay ny amin'iny fa nisan'ny fivoriana azon'ny be sy ny marina trehana no tanterahan'ny parlementany teteza mita anisan'ny nodinina tao anatin'izany moa ny fandaharam-potoana voalohany izany androm-panjakana izany. Volarava fitsirako Torson. Laha ny maraina io ny fandaharam-potoanan'ny CST amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity. Parlementaire 7:30 ny tonga mivory, ny ampireo parlementaire nametraka felatsiny no nandany izany tao anatin'ny fivoriana azon'ny be sy ny marina trehana ary nitarohy amin'ny filohan'ny CST Dolin Rasoloso. Ity farany izay nanoro-tsoritra momba ny filatsany amin'ny fifidianana tamin'ny fiandohan'ny fivoriana. Manamafy fa efa eo amin'ny ampelantanany CES na électoral spécial izany taratasina izany. Efa mbola mamafisina koa zay amin'ny anarany bureau permanent. Zay rehefa nahita ny savaravoara ato anatin'ity androm-panjakana misy antsika ty dia nandefa taratasy ihany koa hoe amin'ny CES mba miangavy zay ahoana marina ny fanapahanareo hevitra mikasika momba ny situation ny filohanay fa tianay ho tapahana io. Ka hatramin'izao moa dia mbola tsisy zay valin'izay. Ka eto azany dia miteny aminareo ary manamafy ary lavely fa zay vokany fanapahany CES ao dia eto masonareo tena milaza fa tsy maintsy aho ajaika. Ka mba miangavy amin'izay zany boaka aloha avelatsika anyvelany amin'izay zay fiatraikany zay filatsahako zay satria efa raha ivolana mahery zao raha ohatra tsika mijery amin'ny gazety angambaka io foana no retako hoe tsy tapina velona ntsony no voalaza ao amin'ny gazety ao ny hoe fisoloana jerevana fanalana filohany tianympanjakana ity. Raha ivolana mahery tsika zany zao tsy nandroso. Anisany voasoritra ao anatin'ny fandaharam-potoana CST ny fionana amin'ny gouvernemanta, fiatrehana amin'ny tompon'andraikitra momba ny fifidianana ary momba ireo raharaha manahirana samihafa eto amin'ny firenena toy ny firongatry ny andiam-balala ary tsy fandriam-pahalemana. Tsy nakasitrahany teo anivon'ny komité ad hoc izay tarihan'Andriamatoa Robert Razaka ny fandaniana amin'ny fandaharam-potoana. Ho azy ireo dia ny momba ny raharaha anatin'ny CST, ao anatin'izany ny fametrapelan'ny filohan'ny CST, ny momba ny fanefana ny hofatrano ipetrahana sesan'ny CST izay amina miliara ny mbola tsy voahefa ny tokony diniana meloa ao anatin'ny komision plénière. Taorian'ny fivoriana izay nataon'izy ireo ny atoandro teo dia nanapa-kevitra mpikambana ao anatin'ny komité ad hoc fa tsy hanatrika ny fivoriana rehetra voatondro ao anatin'ny fandaharam-potoana nolaniny ny parlementaire CST androany.